nanomboka androany ny fikonan-dohana tsara nantontolo ny fitsarana eto Madagasikara. Vita tanteraka ny lalana mampitohy ny andro vazy sy maraimbandy nampijaly ny mpampiasa lalana antonany maro. Notonihana ny ametrahana ny fandriampahalemana maritra ao Toamasina. Santionany amin'ny vaovao entina aminao amin'ity ariva ity ireo tanysana ireo. Miraba tompoko lafinaritra tompoko vavy manasantsika rehetra ny tokantrano manaraka ny televiziona malagasy amin'izao arivariva izao hanaraka hatramin'ny farany ity fotoana ny vaovao an-tsary ity toy ny mazatra moa amin'ny fotoana fisian'ny baolina kitra dia mianora ny vaovao ary hitambatra amin'ny fiteny frantsay sy ny fiteny malagasy ataontsika avy hatrany ary nyity vaovao an-tsary ity amin'ny fanadihadiana mikasika ny fiatombohan'ny lobarendas sy fitonan-doha entina indrindra hanatsarana ny tontolo ny fitsarana eto Madagasikara haritra 3 andro moa izany fitonan-doha izany ary nanokatra ny fiainana tamin'ny fomba ofisialy ny premier ministre lehibe ny gouvernement Andriamatoa Jean Omer Bersiko Ratsika Vetrany ny tatitra miaraka amin'ny Fabienne Andomalala sy Francis Azanajafy. Fanambadiana no apetraky ny mpitsarana diovana ny fitsarana dia ny fametrahana ny fanjakana tandalana, ny fametrahana ny fitsarana ho tena mahaleo teny sy tsy mitanila, fanamafisana ny ady amin'ny kolikoly, ny fiarovana ny zon'olombelona ary ny famerenana ny asin'ny fitsarana, indrindra ny fahefany amin'ireo mpiara-miombonantoka. Ny ijerena ny fomba anatrarana ireo fanamby ireo no antony anaova ny fianakaviam-ben'ny mpitsara izao fotoanan-doha mandritra ny 3 andro izao. No nasehonay androany ary voalohany sambany ihany koa ngambany nietsika ohatran'izao hoe izahay tsara mihitsy no resy lahatra fa misy zavatra tsy mety koa atao fitsarana nefa izay zavatra izay dia eo ihany koa ny anjara andraikitra ny mpitondra fanjakana sy ny mpanao politika ka zay zany no nahatonga anay hoe anao an'izao atrikasa izao mampalahelo raha izay organe iray monja mifehy sy tokony hanaramaso ny fitondrana no tsy atsangana sy tsy mety atsangana atao fanahinina hatramin'izay dia tsy ninona izany fa ny haute cour de la justice. Zay mahasamy laza etony fa raha mitsangana io dia milamina izao krisy rehetrarehetra izao. Mandritra ity atrikasa ity no andraisana ny sosikevitra ahafahana manarina ny aretina mikiky ny fitsarana hoy ny minisitra tompon'andraikitra. Tena ilaina ilay assemblée nationale fa mba ahafahana zany manao ohatra hoe karazana évaluation fitsarana hatramin'izay hijerena zany anaovana diagnostika mihitsy ny aretina mahazo ny fitsara ny fitsarana malagasy tsy misy izay tsy mahafantatra fa maro ny aretina mikika any fitsarana malagasy ary zava-dehibe satria mahitsapasy fa izay andraisan'ny fitsara rehetra eran'ny misy andraikitra ka anolorany zany ny sosikevitra nisy ireo tsirairay avy mba ahafana manarina ny aretina mikiky ny fitsarana. Io aretin'ny fitsarana io dia ny ao anatiny any mahafantatra foana ny tsara tena mahafantatra ilay aretina ary mahafantatra ny antony mampisy ny aretina satria raha avy ety ivelany ety ivelany dia mijery fotsiny ivelany izy fa tsy te hahafantatra hoe inona kay ny tena mba antony mahatonga ny aretina mahazo ny tsara. Malalaka ny fandraisana fitenenanao efa misy koa ny vohera mizara hoe andravina izay karaza rehetra ary ho apetraka ho antotana taratasy hoentiny azy. Ny premier ministre lehiben'ny gouvernement moa no nanokatra tamin'ny fomba ofisialy ity fitonan-doha nasionaly ny mpitsara ity. Atsika zao anatin'ny tetezamita ary anisan'izany zavatra atao zany dia le hoe exécution des affaires courantes ankilan'ilay fikarakarana sy fanatanterahana fa dikan'izay tsy hoe akory miraviravin-tanana amin'izay rehetra misy amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana eto ity tanindrazantsika ity fa kosa tsy maintsy mitady izay fomba rehetrarehetra ahafahana ananana lalana vaovao fitantanana ny raha anisan'izany zao ataon'ny magistrat izao
ko dia zahay ao amin'ny gouvernemanta dia mankahery anjareo ary manantena zavatra vaovao zava-dehibe mihitsy hivoaka mihitsy mba hisiny fifampitokisana eo amin'ny fanatanterahana ny raharaham-panjakana anisan'izany ny fitsarana dia zay azo tanterahana mandritra ny tetezamita dia ho tanterahantsika fa zay mbola tsy vita ho tanterahana kosa dia izay manaraka eo amin'ny republika zay apetraka atsika eo izay vohitra avy amin'ny safidy malalaky ny vahoaka izay no anatanteraka azy rehefa avy eo. Tanjon'ny mpitsara malagasy ny ametraka fitsarana tena ho fialokalofan'ny malemy sy toerana fitadiavana ny marina ary ny androm-panjakana marina ka ny vahoaka hoy izy ireo no anara-maso ny fanatanterahana izany. Fahataorian'ny nandanian'ny filan-kevitra ambony tetezamita sy ny kongresin'ny tetezamita azy dia navoaka ny fiadidinana ny tetezamita ho lalàna manan-kery ny lalàna laharana 2024 mikasika ny firafitra sy ny asany voamira maleo tena amasana ny fividianana amin'izao tetezamita izao. Ny filohan'ny tetezamita sady filoam-panjakana Andrinirina Rajoelina no nanaosony izany misy ny 770 ity lalàna ity isan'ny voarakitra ao anatin'izany ny fanaovana ny lisym-pifidianana, ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ny fifidianana, ny fikarakarana sy ny famoahana ny fivoaka-pifidianana vonjy-maika. Misy ny ihany koa no misahana ny fitrazana ny olom-pirenena anaraka ny soatoavana momba ny fifidianana sy ireo mifandraika amin'izany ity voamira maleo tena misahana ny fifidianana ity ihany koa no mandray ny fitaranana na fitoriana na disadisa momba ny fifidianana. 420 no mpikambana ao amin'ny CENI ary misy filoha izay 570 taona farafahakeliny ary tsy mpikambana amina vondrona na antoko politika manana mari-pahaizana maîtrise na mari-pahaizana hafa mitovy lenta amin'izany ary efa niasa na manana take-efa 570 taona mifandraika amin'ny asan'ny CENI. Olona afaka miasa manoloana ny mety ho zavatra manahirana rehetra ary mandala sy manaja ny fihavanana sy ireo androm-panjakana misy amin'ny tetezamita. Olona afaka mandrindra ny asany ary miteny frantsay sy miteny malagasy. Amin'ireo mpikambana hafa kosa dia misy avy amin'ny fikambanana mpanara-maso ny fifidianana, avy amin'ny mpanabe olom-pirenena, avy amin'ny mpiaro ny zon'olombelona, avy amin'ny olafitry ny mpanao gazety, avy amin'ny corps des administrateurs civils, avy amin'ny olafitry ny mpisolo vava, avy amin'ny corps des magistrats. Misy ihany koa ny avy amin'ny fitantanana ny lafitany amin'ny ministeran'ny aditany ary misy koa ankoatr'izay ny solotena iray avy amin'ny ministeran'ny fanampahariam-pahefana. Manana solotena iray avy ihany koa ireo vondrona na atoko politika nanao sonisy ny tondrosotra. Manana birao manaritra ny CENI ka filoha iray, filoha lefitra roa ary mpampakateny roa no mandrafitra izany. Ireo mpikambana rehetra ao amin'ny CENI dia hanao fianianana amin'ny fitsarana an-tampony mialoha ny andraisan'ny asany toy izao zany fianianana izany. Mianianao fa anatanteraka ankitsi-po sy ny raharaha ampandraiketina ay ao anivony vao miara-pirenena maleo tena misahana ny fifidianana ka hiasa amin'ny pahaleovan'ny tena tanteraka, tsy misy fandaniana, tsy misy amboraka tsy ambaratelo takin'ny asa ao anatin'ny fanajana lalam-panorenana sy ny didy amandalana mife ny fifidianana sy ny voamera. Izay ny kaseniny fa hivatika amin'ny lafim-baovao mahakasika ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny ivelany isika no raisin'ny ministry ny raharaham-bahiny ny malagasy Andriamatoa Pierre Rajonarivelo io malany io tetsy amin'ny ministera anosy ny solotena maty ny ONUDI eto Madagasikara Ramatoa Florence Ansermet amafisina ny fiara-miasa eo amin'ny ONUDI sy Madagasikara indrindra amin'ny sehatry ny indostria. Fantatra fa mitetana hatramin'ny 12 ka hatramin'ny 14 tapitrisa dolara ny teti-bidy ilaina amin'ny angovo fampiasana angovo azo avozina ao rantsika ny famitena ny fiandriana Narson Andriamasinoro eo amin'ny sariny Lucie Andriantso. Fanampiny ireo angovo azo avozina, fanohanana ireo orinasa madinika eo amin'ny lafiny fototra-afotrasa, ny kalitao, ny fenitra ary ny herinaratra azo avy amin'ny rano. Ireo no tetikasa laharam-pahamehana ho toanan'ny ONUDI eto amintsika. Niainga tamin'ny filandram-pandrarana madinika mpanondrina entana makany ivelany no namola volan'ny ministeran'ny angovo sy ny ONUDI ireo tetikasa iarana miasa. Momba ny angovo azo avozina indray dia laharam-pahamehana io araka nambarana filohan'ny tetezamita teny Avoloha tamin'ny volana janoary lasa teo. Fantatra ary fa mitentina 3 tapitrisa dolara ny vola eo am-pelatanan'ny ONUDI hatreto raha toa ka 410 tapitrisa dolara no ilaina.
Ny faritra atsimon'Nosy ny eto Antananarivo no hanomboana ny asa araka ny nambaran-dramatoa Laurence Anserme, solon-tena mahatry noho ny dia eto Madagasikara, nandritra ny fihaonana tamin'ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo. Mandeha tsikelikely ihany zany le resaka reconnaissance satria io dia tena tafiditra marina mihitsy le politika napetraky ny bailleur de fonds notamment ny Union européenne hoe manao mametraka ny atao hoe politique de progressivité zay ary politique de progressivité dia io fatongavany zareo tsikelikely manome ny lettre de créance sy ny lettre de cabinet. Nambaran'ny ministra ary fa raha ampitso dia isy ny fihaonana miaraka amin'ireo corps diplomatique. Taorian'ny fandraisan'ny solon-tena maro sy ny aon'ileny moa dia niresaka tamin'ny mpanao gazety ny ministry ny raharaham-bahiny Andriamatoa Pierrot Rajaonarivelo ary niresaka kosa mikasika ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao ny kabary nataon'ny filohan'ny tetezamita omaly fa indrindra ihany koa ny fampiarana ny tondrosotra ao arantsika miaraka amin'ny Fiandriana Arsan sy Narson Andriamasinoro ary Lucien Andriantsoa ihany izay mpavoasay. Miantso ireo hery-velona rehetra na ny mpanohitra na ny mpanohana izay nanao sy ny tondrosotra ny ministra Pierrot Rajaonarivelo amin'ny fampiarana izany tondrosotra izany. Manao ny ezaka rehetra mba totosa ny fanatanterahana ny feuille de route ary zahay moa dia manao azoavo amin'ireo partie prenante rehetra ireo mba hanao ny ezaka rehetra mba tsy hivoana mihitsy amin'ny feuille de route. Mitondra ny heviny izy teto momba ny kabarin'ny filoha Andry Rajoelina omaly. Ny amiko fotsiny dia hoe ao anatin'le annexe dia ny liberté pour tous les exilés politiques de rentrer au pays dia mikasika indrindra ny liberté de circulation zany hoe ny avy any amin'ny toerana izay ialana masesitany azy manatatonga aty Madagasikara. Rehefa tonga eto Madagasikara ary zay dia tena voarakitra anatin'ilay annexe dia miantra ny lalàna mifehy ny tany sy firenena. Mitohatra ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny fikambanana iraisam-pirenena sy Madagasikara araka ny nambaran'ny ministra tamin'ny mpanao gazety teto. Fa manana ny amarina ihany koa Andriamatoa Pierre Andrianantenana izay mpikambana anivon'ny filan-kevitra ambony ny tetezamita mikasika ny raharaham-pirenena fa indrindra ny kabary nataon'ny filohan'ny tetezamita omaly nandritra ny fanamarena ny andro ny 7 febroary. Rositrina Muriel sy Solange Rakotoanosy no mitatitra ny vaovao amin'ny sariny Shakira Kotomanga. Tsy mivatika na oviana amin'ny vahoaka malagasy ny tena tokoa platovavy. Na velom-panantenana ireo mpitolona ny kabarin'ny filohan'ny tetezamita nandritry ny fankalazana ny 7 febroary teny Ambotsoroitra hoy Andriamatoa Pierre Andrianantenaina membre ny filan-kevitra ambony tetezamita. Tsy mbola nisy mpitondra hoy izy hatramin'izay na hatsiaro ireo namony ainy amin'ny tolona ho an'ny fitakiana fanovana. Kabary izay mampitsiry indray ny fanantenana ho an'ireo mpitolona saika hoe kivy indrindra satria nahoana hatramin'izay ka hatramin'izao aloha tsy mbola nisy ho an'ireo mpitolona mpanao politika tany aloha na tsiaro ireo ataontsika hoe namony ainy ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Andriamatoa Andry Rajoelina no any tsy nanadino ireo izay nandatsaka ny rany namony ainy ho an'ny tanindrazana zany ary tamin'ity indray mitoraka ity dia fankalazana tamina fomba hafa. Izay ny zava-dehibe satria le tolona mbola tsy vita iaraha malala ny zava-misy iainana ankehitriny. Mitondran'ny fanazavana koa nefa mitsorakeloka. Tsy miombon-kevitra amin'ireo mpanao politika sasany izay milaza fa rarahan'ny mpanao politika ny manome amnistie. Rehefa nisy eloka vita fa nisy didy fitsarana ny voaka dia tsy maintsy tokony ho tanterahana izany didy fitsarana izany satria fa ankoatr'izay dia nambaran'ity membre ny filan-kevitra ny tetezamita ity koa fa tsy tokony ho tsabany vahiny intsony ny raharahany malagasy. Rehefa nitolona ny vahoaka tsy tokony hidirany vahiny hitsabatsabaka amin'ny raharaha tokantranontsika ka eto dia mihevitra fa raha mitsabaka amin'izao raharaha zao ny sadeka indrindra ao anatin'izany Andriamatoa Franceman izay atao hoe io izy no
fanelanelany sadeka eto amintsika dia hoziako hoe tsy manana ny fiandrianantsika ny vahoaka malagasy no misafidy ny lalana tokony andehanany fa tsy ny vahiny any ivelany mihitsy. Tsy tokony atahotra ny vahoaka malagasy hoy izy fa efa nome tanana amin'ny filoha izay vonina trano koa anohy ny tolona. Voaresaka teo moa ny mikasika ny lalàna izay mifirafitra ny voamera maloha-tena mian'ny fifidianana eto amintsika ny CENI ary ireo mpikambana ao anatiny dia efa misokatra amin'izao fotoana izao ny filatsahana hofidiana ho mpikambana ao anivon'ny CENI ho an'ny ireo tontolon'ny administrateur civil ka misy ny fanazavana hoentina namana Yvonne Jocelyn mikasika indrindra ireo fepetra tokony hoarahana amin'izay maniry hilatsaka hofidiana ho mpikambana ao amin'ny CENI avy amin'ireto administrateur civil ireto. Nivoaka ny didim-pitondrana amin'ny fametrahana ho mpikambana eo anivon'ny CENI eto Madagasikara. Afaka manolotra kandida ho mpikambana eo anivon'ny CENI ny eo amin'ny antoko politika, ny fikambana samihafa, ny fiarahamonim-pirenena, ny corps mpiasa-panjakana ambony sy ny sisa. Ho an'ny corps ny administrateur civil dia nisokatra io maraina io tetsy amin'ny ministerany an-tany ny fametrahana ny taratasy kofidiana ho an'ny corps io izay te hilatsaka ho kandida ho mpikambana eo anivon'ny CENI. Araka ny voalazany andininy fa 1 ao anatin'ny lalàna laharana fa 2024 ohatraohatra efatra izay navoaka ny filohan'ny tetezamita Hanakery tamin'ny voalohany volana febroary 2024 teo dia 520 andro farafahatarana aorian'ny namoahana Hanakery ny lalàna mikasika ny CENI io no tsy maintsy tonga any amin'ny fitondram-panjakana farafahatarana ny anaran'ireo solotena n'ireo fikambanana na fiarahamonim-pirenena na fivondronana politika rehetra izay hanana solotena ao anatin'ny CENI. Arak'izany dia ho anay atao anatin'ny antokonasana ny corps ny administrateur civil izay voalazany andininy fa 20 amin'ny lalàna mikasika ny CENI io fa manana solotena ray, tokony hanana solotena ray ao anatin'izany CENI zany dia nisokatra androany ny fametraha mpilatsaha kofidiana izay administrateur civil rehetra te hilatsaka kofidiana ao anatin'izany CENI zany ary ny fa 14 ny volana febroary ho avy izao no anatanterahana ny fifidianana manerana ny Madagasikara ka ny ato amin'ny faritra Analamanga dia ato amin'ny trano boribory ny ministerany an-tany no anatanterahana ireo administrateur civil rehetra ny fifidianany izay ho solotena ao amin'ny CENI ary ny any amin'ny faritra kosa dia ao amin'ny renivohim-paritra 120 manerana ny nosy no anatanterahana an'izany fifidianana izany. Misotra ara-dalàna ny fikarakarana sy fandraisana ny taratasy ho te hiditra kandida eo anivon'ny corps ny administrateur civil. Izay mikasika ny tontolon'ny politika fa efa kely fomba voafana kosa isika fandriampahalemana ny Tomasina tatoato dia nahazo voana izay tsy fandriampahalemana izay ahitana fandrobahana famonoana olona ary teo ihany koa ny endrika ny herisetra isan-karazany misy ary ny dinika nataon'ny foloan'ny voamera misana fandriampahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara tamin'ireo tompona andraikitra sy ny vahoaka tany Tomasina andro vitsivitsy lasa izay mitatitra ny vaovao Oby Randretsamanana. Ny herisetra namoizana ain'olona, ny halatra fiara, ny vakitrano, miampy ny disadisa eo amin'ny fiarahamonina, ateraky ny atao hoe jiromena, no azo lazaina fa somary nirongatra teto Toamasina tatoato. Na tonga ity toerana manana ny lazany ara-toekarena na ara-mpizahatany ity tafiditra ho faritra mena amin'izay lafy ny herisetra izay. Kabary atoko eto dia atoko ohatrany kabary nataoko tany Antsirano. Izay tany iforay volana izay. Dia ny antony ray aman-dreny ireo zatovo izay manao hetsaketraka ary mamonoana. Dia ny antso hafanajana no ray aman-dreny ireo mba janona an'izany fetsika izany satria zanaky nateraka reo ary indrindra amin'ny fomba malagasy misy fampitandremana aloha izay vao misy fefetro raisy. Indrisy moa fa nijanona tokoa izy tamin'izany tany ary nandritry ny 5 andro na 20 andro dia tsy misy. Efa niteny hoe raha koa ka mbola misy ty zavatra
dia voatery miandray ny andraikitra izay ka eto a dia fa manoantsy moa ny atsiranana koa fa tsy maintsy ho avy any ary efa manao antsoavo a amin'ny intervention maro samihafa zay atao amoana amin'izao mila saziny lalàna zao. Ny fifankalozan-kevitra sy ny fifampidiniana toy izao no heverina fa andraisana fanampan-kevitra amin'izay tokony atao amerenana indray ny laza tsara nanana ny Toamasina hatrizay. Fa amin'ny fampandrosoana ny fatra amin'ny vaovaontsika manaraka dia vita amin'izao fotoana izao ny lalana mampitohy sy Antananarivo amin'ny Morondava mandalo an'ny Miandrovasy sy Malaimbandy iny. Tao anatin'ny taona maro dia anisan'ny nampijaly tokoa ny mpampiasa lalana ny faratsin'izany lalana izany ary dia vita izy amin'izao fotoana izao. Tany an-toerana ny ministry ny asa vaventy ny Colonel Boutmanova-Tsar nijery ny fahavitana izany asa izany. Mitatitra ny vaovao Noroso Randriamanana sy Feno Randriamalala. Vita ny lalana amin'ny lalam-pirenena fa 430 mampitohy ny Androvazo sy Malaimbandy iny mirefy 12 kilometatra mahery. 3 taona no naharetany asa. Ny orinasa China Railway no nanao azy. Nisy fahasimbana ny tetezam-by iray manampy ny poniny Menabe amin'ny fifamezivezena vokatry ny rotsakorana be loatra tamin'ireny rivodoza 7 ireny. Izay ny hamorona tetezana iray fanampiny iarovana ny fiparihan-dranobe manimba tsikelikely ny tetezana. Nitsidika ireo rehetra ireo ny ministry ny asa vaventy teto. Ty lalana ity sa zao ataoko toto ty lalana makany Morondava ity satria promesiny président izy ty taty amin'ny vahoaka taty. Ka tsy maintsy tanterahana amin'ny tokony ho izy misy ary amin'izay mahasara anazy araky vola. Ka amin'izao fotoana izao zany afaka ray volana dia mety ho vita tanteraka ty lalana ity ka tsy maintsy jerena hoe inona ny pisopisony izay tsy tanatin'le cahier de charge tamin'ny voalohany. Ohatra zao ty pont ity dia tsy tao anatin'ny cahier de charge pont Itamaso Simba ity fa ary zareo bailleur de fonds kosa nefa mbola misy relikana vola azo nomena hozy amin'izao fotoana izao dia ONG-sika zany fanasarana nytony tetezana ohatrany tony zany natao priorité. Vita ihany koa ny tetezana iray lehibe manara-penitra amin'ny lakandranon'ny Dabara ao Mahabo. Antony nametrahana azy ny fahateren'ny tetezana teo aloha tsy misy afa-tsy fiara iray no mahazo mandalo eo. Ankoatr'izay misy ny fanamboarana ny lalana amin'ny lalam-pirenena fa 530 mampitohy ny Mahabo sy Morondava mirefy 720 kilometatra. 12 volana ny faharetany asa. Ny orinasa Sogea Satom no tompon'antoka tamin'ny fanamboarana. 7 alina tapitrisa ariary mahery avy amin'ny fadina Fonds Africain de Développement, ny Fonds de l'Ofid, ny Banque Coréenne ary ny Fanjakana Malagasy no lany tamin'ny fanamboarana. Eto amin'ny distrikan Mahabo ihany ka ho ny rano tsikelikely ny tanàna fa olana vonjamaika hitan'ny mponina ny fametrahana gony misy fasika amin'ny sisiny lakan-drano. Nampanantena ny ministra fa hanome vahaolana aingana maharitra hamonjena ny eto an-tampon-tanàna ny Mahabo. Nangataka kosa ny mponiny Morondava hamitana tanteraka ny lalana 7 kilometatra sisa tsy vita ao afovoan-tanàna. Avy any Morondava faritra Menabe dia amin'ny faritra atsimo andrefana iny isika Haut-Toliara dia miafatra matetika ny ranomasina ao amin'ny fokotany Ankiambe Haut-Toliara ao ary dia mijaly ny mponina tany an-toerana. Ny ministry ny asa vaventy ary dia nampanantena ny mponina tao an-toerana ihany koa izy nijery vahaolana ary hitondra izany maneva ny filan-kevitry ny ministra sy ny filan-kevitry ny gouvernement. Mbola irantsika amin'ny Noroso Randriamanana sy ny Feno Randriamalala ihany izay vaovao izay. Tibidrano ny tanàna ao amin'ny fokotany Ankiambe Toliara vokatry ny fiakarany ranomasina. Nandray fepetra ny tompon'andraikitry ny faritra nametraka fantsona fitrohana rano. Ny olana tsy maharaka ny solika mampiodina azy. Tonga dia ty an-toerana ny ministry ny asa vaventy nijery fotony ny zava-misy. Zany hatram'izay solution provisoire foana hoe indray fa ohatra amin'ny déborde le rano na le ranomasy dia mametraka ny digue io vita amina tany fosina iny dia compactena dia tonga indray amin'ny arotaona dia mitranga ka ny tena tondidinana aty zany dia mitady an'izay solution mba tena hoe ahoana
mba tena mipetraka zany le solution technique apetraka eto. Fantatra izao fa hitady vahaolana ny ministera ahafahana mitroka rano sy manamboatra ny ampahany amin'ny fifoloha mirefy 3 kilometatra mety hitera-doza. Ny orinasa Samsa no anao azy io, mitentina 5,000 tapitrisa ariary. 7,000 ny mponina eto izay tsy afa-miala amin'ny fivelomana an-dranomasina. Ny fifoloha eto Firenena kosa dia efa vita, saingy ny kaony rano tsikelikely ka asim-panamboarana ihany koa. Any faritra hafa antsika faritra atsimo Atsinanana mifambongo manerana ny tanàna ny fako ao amin'ireny vohatra ny faritra atsimo Atsinanana ao farafangana no tiana ambara eto. Ny antony dia tsy manana fitaovana entina hanaovana fanaovana izany fako izany ny anivon'ny commune. Fa nisany nefa ny traktera 4 izay nomeny filohan'ny tetezamita rehefa nahazony azy ny amin'ny Dongy Atsimo Bevotaka ary ny commune ambonivohitra farafangana dia mbola tsy nahazo ny andrarany araka izao fanadidina ny televiziona malagasy ao farafangana izao. Tsy mitsahatra ny miaratsy ny renivohitry ny faritra Atsimo Atsinanana satria ankoatry ny tsy fahavitany lalana dia mivangongo manerana ny tanàna ny fako mampitaraina ny fokon'olona. Da rehefa miaraka zany gn'andro io da masina tena masina. Tsy mandeha tsy mandeha mivarotra koa nina mitady vola sanako satria tsy mba ne fako nefa salamana tena lakoro tsy bakavy valanay miangavo tsofomba angalanty fako ty. Raha izany noho izy inona marina ny mahatonga ny tanàna maloto manazava ny be ny tanàna. Traktera 4 ny commune urbaine farafangana tamin'ny filoha andro Mirina Razoelina. Efa hatramin'izao io traktera 4 io dia sy hitan'ny commune urbaine farafangana satria mbola tazonina. Na izany aza dia tsy mitsahatra ny manatsara ny tanàna ny commune ka ankoatry ny fanaovana zaridaina dia efa vita ihany koa ny tetezana ao amin'ny fokontany-Nosinako sy Mahasoa. Tarsisy rehetra andrasana mitatitra ny vovova ny farafangana iny ary mbola izany ity no mitatitra ity vovova manaraka ity ny fahavitan'ny efitrano fianarana telo amin'ny CEG ao farafangana ao mbola iampiray atsoatsy izany efitrano fanampiny izay satria tsy mitombo ny isan'ny mpianatra ohatra iray mikasika izany ny fisina mpianatra 90 ao anatina lakilasy iray hoarantsika rehetra ny fanadihadiana. Efitrano telo voanazy fanavaozana eto amin'ny CEG ny farafangana. CEG izay mbola tsy nitarina sady tsy nahazo fanatsarana lalipaka toy izao hatramin'ny andron'ny fanjanahantany. Mbola tsy ampy zany misy amin'ny salle de classe eto amin'ny CEG tena ity. Tsy mbola ampy satria resanga ampiasaina zao dia raka ambroapolo. Mbola ho ampina trano iray vaovao ireto trano ireto noho ny fitomboan'ny isan'ny mpianatra. Eo amin'ny 5 na 50 mihitsy zany isan'ny mpianatra anatin'ny salle de classe raiky. Raha zay moa zany dia tsy fampiana zany salle de classe satria miala ny tena norme zany. Amin'izao fotoana izao dia misy efa fototsarivo ireo talin'ny mpianatra eto. Raha mahavelom-bolo toy izany ny lafin'ny fanabeazana mamoana ny mahay miteny kosa ny fahitana ny fiakaran'ny ranomasina mankany amin'ny tanàna. Saina ny farafangana vaovao hafa indray anome fifananaoan'ny tafika malagasy ireo miaramila ny ivon'ny faritra Atsimo Atsinanana ny ranomasimbe indiana na ny fahazoy afatsy amin'ny nosy la réunion nanomboka izany fifanana izany ary tsy farina raha tsy amin'ny fahasivy ambin'ny folo ny volana febroary ity mitatitra ny vaovao vola Rafarasoa. Tonga eto Madagasikara ireo manam-pahaizana frantsay eo amin'ny sehatry ny fampiofanana ara-miaramila. Izany dia tafiditra ao anatin'ny sehatry ny fiaraha-miasan'ny tafika malagasy sy ny forces armées dans la zone sud de l'océan Indien avy atsy amin'ny nosy la réunion. Miisa 220 izy ireo ary manam-pahaizana manokana eo amin'ny sehatry ny fampandrinan'ny tany aty Afrika, eo amin'ny famonjena vokatry ny loza voajanahary, eo amin'ny fifandraisan-davitra, eo amin'ny fitantanana ny fitaovana ara-teknika ary eo amin'ny lafin'ny fahasalamana sy ny informatika. Marina fa ny taona 20 no nisy farana izao fampiofanana arahina fifanakalozana traikefa izao ary natao indrindra anamafisana ny fiaraha-miasa sy ny firahalahiana eo amin'ny rontota. Toerana maro no anaovan'izy ireo ny fampiofanana ka isan'izany ny tobin'ny premier RFI ny Vato, ny tobin'ny deuxième RFI any Antsiranana, ny premier RTS ny Fiadanana ary ny eny amin'ny Kapsat. Ny andron'ny 7 febroary izy ireo no nigadona teny Ivato ary ny alarobia 9 febroary kosa no anomboka ny fiofanana ka tsy farana raha tsy ny 20 febroary izao. Ny eto amin'ny faritra Antananarivo dia ny letina colonel Jean-Com Journa no hitarika ny fampiofanana. Ny any Antsiranana kosa dia ny kapitaine Sliwanski no iandraikitra izany. Miaramila malagasy miisa hatrany amin'ny 200 mahery no anaraka ireo fiofanana ireo.
Manatanteraka atrikasa kosa ny WhatsApp mompana indrindra amin'ny resaka fidiovana sy fahadiovana izy ity iarahana amin'ny commune Antananarivo renivohitra ny fiftama ary ny ministeran'ny rano farantsika ny famidinana hoentin'ny Meva Bodoarvony amin'ny sariny Edouard Zafiarimbola. Efatretsy sy iray tapitrisa am-pony eto Antananarivo no tsy mahazo rano fidiovana sy fahadiovana mba hampitovy ny fahafahan-tsirairay asehatra eo amin'ny lafin'io ety an-tanan-dehibe dia nanatanteraka atrikasa ny WhatsApp na ny Water and Sanitation for the Urban Poor. 5 taona izy no nanohana ny tetikasan'ireo mpandraharaha eo amin'ny fitsinjarana rano fisotro madio sy ny fanatsarana foto-drafitrasa. Tanjona 4 no dinihana amin'izany. Ny voalohany zany dia hoe ny fehezahana ho amin'ny tanan-dehibe ampiena ny rano very teo amin'ny Jirama. Ny faharoa koa dia ny mahakasika ny hoe fanaovana ny foto-drafitrasa hitambarana ao amin'ny commune urbaine Antananarivo sy ireo vondrona commune fiftama amin'ny sisiny amin'ny périphérie Antananarivo zany. Dia ny fahatelo mahakasika ny hoe marketing social, zany hoe ny fivarotana amin'ny lafiny ara-tsosialy ireo fitaovana sy foto-drafitrasa fampiasa isan-tokantrano mba ho takatry ny salambobeam-bahoaka. Ary ny farany indrindra tao anatin'ny convention zareo izay tena hoe lehibe indrindra ifampizaraina androany dia nanao plan stratégique izy ho amin'ny asa maika ato amin'ny tanàna Antananarivo. Io zany dia tena mifanandrify indrindra amin'ny raharam-pamehan'ny ministera satria rehefa nanao fandinihana ny ministera dia anisan'ny nahitana tsy ataoko hoe lesoka fa tsy fahampian'ny fiaraha-miasa sy ny ezaka ny fanadiovana ny tanan-dehibe. Isaky isan-taona dia misy ny hetsika momba ny rano fisotro madio. Mampiavaka ity atrikasa 2 andro ity ny fijerena akaiky ny fidiovana sy fahadiovana an-tanan-dehibe. Fa naverin'ny ministera tokony andraikitra hiasany amin'ny distrikany Besalampy Fatromelaka kosa ny lehiben'ny distrika teo aloha dia matora koty malala Robson. Misy anefa ireo zanaka Besalampy izay tsy mankasitraka izany fiverenany any an-toerana izany. Tatitra ny vaovao Rostina Murelo amin'ny sariny Zakira Kotomanga. Tsy mankasitraka ny fiverenan'io lehiben'ny distrikany Besalampy io ny sasany amin'ireo zanaka Besalampy monina eto Antananarivo. Aza verina any aminay intsony ny chef districtnay teo aloha dia efa namena affectation izy 5 mois voarainy tapelatanany pendant 5 mois le affectation tsy nandeha tany amin'ilay toerana tokony nandehanany any Sakara izy. Fampiarana ny dinany melaka no tsy mampitovy ny tady tokanga eo amin'ny roa tonta. Ny tsisy anatin'ny lalàna ny dina dia hoe fangorona karena lavinay zay le hoe izy miaro an'ilay dina tsy marina aloha zay fa manimba an'ilay dina. Tsy misy oatra ny fidinana any an-toerana ihany no ahafana mamaritra tsara ny tena zava-misy marina. Ary izay raha teo no nambarany lehiben'ny distrikany Besalampy sy raha nanao volan'esaka ho an'ny mpanao gazety izy androany tetsy andrefana ambojana roarantsika ny mikasika izay miaraka amin'ny Aurélie Rafling mbola misariny Zakira Kotomanga ihany. Manara-dalàna tsara ny dinany melaka tsimpoly fa ireo very tombontsoa tamin'ny fandriam-pahalemana no tsy mety mankasitraka raha ny nambarany ity lehiben'ny distrikany Besalampy ity. Ny dina dia manaraka ny lalàna tsara sady nahazo homologation izany dina zany. Matoa nahazo homologation le dina dia satria fa narahan-dalàna. Ary matetika ny olona malena ny dina io dia olona karazany roa. Karazany iray voalohany ireo very tombontsoa noho ny fisian'ny fandriam-pahalemana satria misy nahazo tombontsoa beka tamin'ny tsy fandriam-pahalemana ary dia very tombontsoany ka izay zavatra rehetra ataony dia tonga dia tazana avy tany ary tsy ekeny vahoaka. Le fomba rehetra zany zay atao zay fomba ampiala ao a Besalampy izay ny tena tanjo. Raha tokoa zany chef de district azo lazaina fa hoe mampiatra ny dina amin'ny tokony tsoa izy fa manao fanjakana ao anaty fanjakana. Ahoana moa fanjakana ty eto saingy le fahamarinana izay dia rekopena any amin'ny toerana. Any amin'ny toerana. Fa za manambaranareo fa tsy marina zany. Nahitsy ny teto ihany koa fa ny fangatahany vahoaka ny melaky ny namerenana azy asan'ny Besalampy ny 2 janoary teo. Fa itsy ankilan'izay nanamafy ny solombavambahoaka teo aloha voafidy tao Belotsirbino izay anisan'ny takiny